izay sehatry fahasalamana azy dia zaza misatra ny 210 no eritreretiny fiadiny tanàna Antananarivo renivohitra tao didipoitra faobe ny taona 2024 ny atomboka omalona ity etsika ity izay mamepona no anatanterahany fiadinany tanàna Antananarivo renivohitra izany manam-panazavana avy hatrany arantsika. Zaza miisa 210 manerana ny boribory tany eny eto an-drenivohitra no azo tombontsoa amin'ny alalan'ilay etsika didipoitra faobe taona 2024 izay mikarakara ny commune Antananarivo renivohitra nanomboka omaly hatramin'ny volana aogositra ho avy zao. Dia tsy mifobehibe masitsotra noho ny satarina zany etsika zany omaly ka zaza miisa 50 mahery avy amin'ny boribory tany faefatra no nisitraka izany didipoitra maimaimpony zany. Hoentina iarahany sy afahana manao izay azon'ny commune tolotra amin'ny lafiny ara-tsosialy ho an'ny mponina eto amin'ny tanàna Antananarivo. Nanamarika ny fotoana ihany koa ny fizarana kilalao maro samihafa sy malabary ho andreo zaza vita famorana. Efa nampahafantarina mialoha andreo délégué amin'ny boribory tany rehetra ny tetiandro sy ny toerana raikitra anatanterahana ny didipoitra ao anatin'ny 2 volana. Mpiara-polinantoka amin'ny fiadidiany tanàna Antananarivo renivohitra amin'izao etsika zao ny handicap international ary mpiara-miasa kosa ireo mpitsabo avy ao amin'ny départementan'ny asa sosialy sy fahasalamana.